Mbola manandanja mandraka ankehitriny ve ny soratra masina? Tera ho an'Andriamanitra ary isaorana ihany koa ianao manaraka an'izao fiarahana mandinika soratra masina izao ara-baina ianao ary dia irariana soa mandrakariva. Andao isika aloha hivavaka. Tompo malala misaotra anao izahay fa omenao tompo-potoana ahafahana mandinika ny teninao ary ahafahana maka fanapa-kevitra hoe ino azy sy hanorina fiainana amin'ny alalany. Dia Jesosy Kristy mombahanay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Mbola manandanja ankehitriny koa ve ny soratra masina? Sa hoe efa lany andro tokoa? Satria efa tany amin'ny taonjato aloha lavitra be tany no nandikana azy ka mety hoe ho an'ny olona tamin'izany ve? Andao jerentsika aloha ny voalazan'ny soratra masina. Maharitra traiza io soratra masina io, izay ny fanontaniana voalohany. Salamo 8:120 dia nilazany fa hoe ho mandrakizay ny faharetan'ny tenin'Andriamanitra. Maharitra mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy misy hoe lany hatreo amin'ny taona 2000 na talohan'izany. Ny Isaia 7:9 koa manamafy an'izany fa maharitra mandrakizay ny tenin'Andriamanitra izay efa nomeny sy nosoratana noraketina ho Baiboly io. Ao amin'ny Mateo 5:17 sika afaka mijery koa fa hoy izao, Kristy mihitsy no nilaza teto. Hoy izy hoe tsisy ho foana akory izy amin'ny lalàna na dia litera iray aza na dia tendrin-tsoratra iray aza mandra-patanteraka izy rehetra. Izany no lazain'ny Kristy mivantana. Mino an'izany zasy ianao dia mametraka fa ny tenin'Andriamanitra tokoa izany tsy ho levona mandrakizay. Ary tena mbola valabila ho isika na mahazo amin'ny fiainantsika ankehitriny koa izany tenin'Andriamanitra izany. Izay ny fanontaniana voaloha voavaly. Ny faharoa indray dia izao hoe manova ve izy io, manana hery manova? Efa hitantsika ihany fa ny mbola ho jerentsika dia izao hoe inona no vany? Salamo 8:115 milaza amiko sy aminao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Rehefa mandeha amin'ny maizintsika mitsilo ny lalana dia mahita hita tsara ny lalana. Ary rehefa tsy tsilovina ny lalana fa miraparapa amin'ny aizina dia tafitohana na menjerina, latsaka ankady sy ny sisa. Izay le herin'ny soratra masina. Manan-kery izy hanazavana ny lalana sy ny fiainana. Ny Jaona 2:17 izay zary mety fitanisantsika foana amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny fiangonana dia ny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Izany hoe afaka manamasina io fahamarinana na ny tenin'Andriamanitra io. Manamasina antsika, mitondra ho any amin'ny fahamasinana. Raha misy olona mamaky tenin'Andriamanitra izany dia ny vokatra terak'izay dia mihamasina ilay olona fa tsy hoe miha lasa manao kitotoandray. Romanina 5:5 io no andeha hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Romanina 5:5 hoy izy hoe fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nisoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Izany ny vokany. Dia hoy izy hoe ho fianarana, hananana fanantenana amin'ny faharetana, hananana fiononana. Avy ao amin'ity soratra masina ity izany no ahazoana fanantenana ary hanomezan'Andriamanitra fiononana ao antsika amin'ny zava-manjo be dia be ety ambonin'ny tany. Ny Hebreo 4:12 milaza amiko sy aminao fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Velona ity dia mahery koa ity. Maranitra noho ny sabatra roa lela izy ary dia manao ny asany aty amintsika mandra-pahatonga ny saintsika hatakatra tsara izay tian'Andriamanitra ambara. Midika izany fa manana hery entina manova ny fiainantsika, manova ny fontsika, manova ny fisainantsika ny soratra masina. Avy aiza ny soratra masina? Dia hoy ianao avy amin'Andriamanitra. Dia izao ny voalaza. Ny Petera 2:20 milaza fa tsy avy tamin'ny sitrapon'ny olona ny soratra masina, hoe izay tiany nosoratana, fa avy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny Tesalonianina 2:3 koa dia manamafy fa miasa ao anatin'izay mino azy ny tenin'ny soratra masina. Afaka miasa ao anatin'izay mino azy ny tenin'ny soratra masina ny herin'Andriamanitra. Ary ny Apokalipsy 2:1-2 tena milaza mazava mihitsy fa fanambarany Jesosy Kristy ilay soratra masina izay nomen'Andriamanitra azy. An'Andriamanitra io. Ary rehefa mandray azy ity isika dia toy ny mandray an'Andriamanitra, mihaino an'Andriamanitra amin'ny teny mivantana amintsika. Ity izany no itenenan'Andriamanitra amintsika.
tsy za zay miteny akory no miteny mivantana hoe Andriamanitra, fa ity no miteny ary ity no avy amin'Andriamanitra, ary ity no afatra Andriamanitra ho antsika. Mbola manan-danja mandraka ankehitriny izy io, ary mbola afaka manova ny fiainanao, afaka mbola manome fanantenana sy fampiononana ao anao. Inoy izany? Andaosika hivavaka hatanteraka izany amin'ny fiainantsika. Mankasitraka anao Tompo, satria asehonao tokoa fa mampionona ny teninao, manome fanantenana, manazava, mitari-dalana, mitsilo, manova fisainana sy fieritreretana. Tanteraho aminay izany, fa tena irina ifatratra ny ahitan'izany sy iainan'izany mandrakariva amin'ny fiainana, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.